Vatimpana etni Pasteure BARBIER Christina. Ivavaka asika tompoko. Isaotran'i Jehovah lalandava aho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Zany vavaka nasandratry ny mpanomponao Davida izany hoentinay koa ankehitriny iarabananao Jesosy. Anomezana ny voninahitra ny anaranao satria sambatra sy tretrik'izay manana anao. Misaotra amin'izao andro vaovao nomenao izao ary de mangataka famindram-po, famelan-keloka satria de tsy mendrika an'izao faritanao, fandeferanao aminay zanak'olombelona izao. Fona aminao Jesosy. Sasao miranao madio zahay, mba ho voadio, mba tsy hanatsiny. Eo anatrehanao amakivaky izao tontolon'andro androany izao. Ampahirezo zahay Jesosy eo. Ampahafantarao anay amin'ny tean'io ty fa lehibe ianao. Miasa ianao, tsy mahafoy anay ianao, tia anay ianao. Fa nanao masina ani, ampahiry anay tsirairay avy amin'ny tean'io ity. Saotra mpamonjy malalako. Oderany mandrak'izay ny voninahitra. Amen. Miarabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Ary de mbola mpitombona amintsika lalandava ny fahasoavanao mbabedanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Te ampafantatra antsika an'ilay mpanjaka tompony tompo ny tenako amin'ity maraina ity. Lehibe izy. Izy no ambarako aminao. Osokafantsika ny Baiboly, kaojerevantsika ny filazantsara Jesosy Kristy nosoratan'i Ziona toko 7:10, andininy 7:10 ihany. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Pilato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izao no voasoratra: Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'ny Jiosy. Amen. Ray masinao, mana masinanay amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Lehibe izy, mpanjaka lehibe izy, izy no ambarako aminao. Izay zany Jesosy Kristy, ilay nolazain'ny Pilato teo. Izany no toriana aminao sy ambara aminao amin'ity anio ity. Lehibe, de lehibe tokoa Jesosy Kristy, izay nilaza, izay lazaina tamin'izao teny izao. Satria nahoana? Zanak'Andriamanitra tokan'Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra izy. Efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny mpaminany fahiny izy, arahana aminany ny amin'ny mpamonjy ho avy izy, ka nanao hoe hatry ny fahagola no efa nivoahany dia hatr'izay. Ary koa ny anarany dia atao hoe magaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andriany fiadanana, ary Jaona apôstôly, izay efa nampahafantarin'Andriamanitra koa ka nilaza azy ho ny teny dia nanao hoe ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izany filazany soratra masina ny amin'ny natongavany zanak'Andriamanitra olona, izany no ambara amintsika. Tsy tonga teto amin'ny teto ambonin'ny tany tahaka ny olona hafa rehetra izy, ka na dia nateraky Maria Virginia aza Jesosy Kristy dia nitorotorony ny hery ny fanahy masina izy. Izany no tsy nanana ny ota na dia olona aza izy, koa dia sady Andriamanitra ny olona Jesosy Kristy, izany no mahalehibe azy. Tsy misy tahaka azy fa tokana ao amin'izao tontolo izao izy. Jesosy dia nahalala izany ka nilaza tamin'ny mpianany fa Andriamanitra no rainy izay efa naniraka azy ho amin'izao tontolo izao mba hamonjy izao tontolo izao. Koa de ny sitrapon'Andriamanitra, ny voninahitran'Andriamanitra ary ny fanjakan'Andriamanitra no ny masoany sy nampandrosoiny ary no tanterahiny mandrakariva. Ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ho izy sy ny mahavita ny asany. Ary izy irery ihany no nahay nilaza hoe iza moa aminareo no mampiseho ahy ho nanota. Ary Pilato, izao nanoratra an'izao teny izao, izay ny tsara azy dia ny lohabolana hoe tsy hitako izay elony na dia kely akory aza. Ary ny mpianany izay nanara-dia taminy dia nilaza taminy hoe hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lay tokana avy amin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy. Lehibe izy, tena lehibe izy, izy no ambarako aminao. Ary raha mamaky sy mandinika ny tantaran'ny fiainan'i Jesosy
Jesosy Kristy araka izay lazainy filazantsara efatra isika riavana dia hitantsika fa fiainana tokana tsy misy toazy izany natokan'Andriamanitra ray ny mandrakariva izy ary nahalala fa natasitrahany iray mandrakariva ilay teny azony avy amin'ny rainy hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako, velona sy ny fanerasera. Ary niray tamin'Andriamanitra ray ny mandrakariva izy tsy nisy salasalana tao aminy fa ny fony dia feno fahatokinan'Andriamanitra sy fanarahana ny sitrapony mandrakariva. Lehibe izy no ambarako aminao ary dia raha mandinika toetran'i Jesosy sy ny asany tamin'ny olona isika dia hitantsika fa izy no fitiavana antsika no nafoizany lanitra sy ny voninahiny teo amin'ny ray ary natongavany oety ambonin'ny tany, natongavany olona ary fitiavana no nasehony mandrakariva tetỳ an-tany, nandany ny androny rehetra tamin'ny fanaovan-tsoa izy sy ny famonjena ny olona ory, ny mahantra sy ny maro hafa rehetra. Eny na dia niantona teo amin'ny azo fijaliana azy izy dia nivavaka sy ny fona ho amin'ny izay namono azy ary tamin'izay no nisehoany fitiavany indrindra fa ny fijaliany sy ny fahafatesany no natanterahany famonjena ho antsika izay olombery maty hamonjy ny olona rehetra izy reriany no mahay izany satria sady Andriamanitra izy no olona tsy nanana ota. Lehibe izy no ambarako aminao ary izy izay natolotra ho noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika dia nilaza tamin'ny mpianany rehetra fa hiakatra ho any an-danitra ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ko mandehana ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra manaova batisa azy ho amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Lehibe izy no ambarako aminao endreny fahalehibiazany izy dia mipetraka eo an-tanakavanany ray ka manjaka sy mitondra izao tontolo izao indrindra fa ny fanjakany dia ny olony izay mino sy manaraka azy hoy Salamo 10:1. Ny fahefany dia entin'i hampitombo ny voninahitr'Andriamanitra rainy sy hamonjy ny olona ary hampiditra azy ao amin'ny fanjakany izay arovany sy ampandrosoiny eran'izao tontolo izao. Ny apôstôly sy ny mpianany dia efa nomeny fanahy masina hanefany ny adidiny ary izy tenany no momba azy nivoaka izy naharesy sady mbola haharesy hoy ny boky ny Apokalipsy 4:2. Eny lehibe izy no ambarako aminao nefa ny fiadiny dia tsy basy amandefina fa ny filazantsara izay herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino azy ary izay rehetra mandray mino sy manaraka azy dia miara-mankalaza ka manao hoe lehibe Jesosy Kristy fa izay tsy hainy hafa na iza dia hainy izany ary tsy izany ihany fa efa niady ho ahy izy izay efa nivily tahaka ny ondrona ny ahy izay efa nivily tahaka ny ondrona ny ahy ary nitondra ahy ho ao amin'ny valan'ondry izy ary maro no manilaza miaraka amin'ny Davida manao hoe nampakatrahy avy teo amin'ny fandringanana izy eny tamin'ny fotaka mandrevo ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy ary nanisy firambaovao teo ambavako izy dia fiderana an'Andriamanitra izany. Lehibe izy no ambarako aminao eny izy no nazahoako famelan-keloko ao amin'Andriamanitra fananganana anaka amin'Andriamanitra ary fiainana mandrakizay ny foko dia nomeny fiadanana sy fitsaharana izy no momba i mandrakariva. Lehibe izy no ambarako aminao ary mahagaga ny fikarakarana lalandava raha laim-panahy hiala indray amin'ny marina ho dia izy no mitarika sy mitantanahy mba tsy handia intsony raha laim-panahy ho sondria tory aho dia izy no mampifo ahy ary mitarika ny saiko sy ny foko hiadrandra mihetsika ato anatiko ny filan'ny nofo ary mitaonahy izao tontolo izao hanaraka azy ary sady mitady hamandrika ahy ny devoly no mandrahonahy tahaka ny liona mierina mitady izay arapany dia ato anatiko eo anilako Jesosy ka manondreo ahy nilany voany sy ny tanany nisy ny olatry ny nanomboana noho ny amiko.
ka izany no iarahako misento miaraka amin'ireo mpanakanto manao hoe ho lao ny fahotako raha akekezinao tsy misy adalako izay tsy afakao ary raha avy ny aretina na fahoriana hafa dia mahasoa ahy ihany izany fa manantonay kosa anantona mampanantonay an'Andriamanitra izany ny zavatra rehetra manko dia miara-miasa hasoa izay tia an'Andriamanitra ka ny andro pahoriana lapany fony manjary fitahiana izay manadio ny fo ary izy mifandresena amin'ny fahavaloko na aiza no alehako Jesosy ny mpiady ny ratra noariko sy hery ny mpiady aiza no alehako ny lanitra ndraindraiko ka ravo ny fanaiko ao am-poko ny tompoko fa ao ny tomponaiko izy lehibe izy no ambarako aminao ary rehefa tonga ny andro ialako amin'izao tany izao dia hitondrahy eo an-tranony iray izy mba ho any amin'ny mandrakizay aho eny lehibe Jesosy Kristy izy no ambarako aminao fa mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy maro anefa no tsy mahita ny alehibeny Jesosy Kristy fa no ajambainy Andriamanitra izao tontolo izao ny sainy tsy mino mba tsy hipisahany filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrika Andriamanitra na lehibe aza Jesosy ao amin'ny tenany sy ao amin'ny asany amin'ny fitiavany sy amin'ny heriny amin'ny fahendreny ary ao amin'ny olony sy ao amin'ny olony dia tsy mahasoa ny olona maro izay tsy mino azy izany koa tsy lehibe indray Jesosy tsy lehibe Jesosy amin'izay rehetra afapo amin'ny tenany afapo amin'izao tontolo izao sy izay omeny izao tontolo izao tsy lehibe izy amin'izay rehetra tsy mety mibebaka tsy mety mahafoy ny fahotana fa velona araka ny nofo tsy lehibe izy amin'izay rehetra tsy mety mandray azy sy manaraka azy raha nisan'izay tsy mbola nandray an Jesosy ianao afako ry havana malalo ka tsy mahita ny falebiazany indrindra fa ny alehibe ny fahefany sy ny fitiavany te hamonjy anao dia mba mibebary anio izao ka mino an Jesosy Kristy tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao fa hoy mantsy ny teniny hoe indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona ho izy raha misy miaino ny feoko ka mamoany varavarana dia hitrao aminy aho ka iaresaka fo aminy ary izy amiko ary raha mandray azy ianao dia ho hitanao fa lehibe tokoa izy amin'ny fahefany amin'ny fitiavany izay mety sy mahay mamonjy anao ary manome anao fiadanana sy fifaliana ary fahasambarana mandrakizay lehibe Jesosy Kristy izy no nambarako aminao azy rery ny voninahitra aleluia amen ivavaka isika misaotra anao Jesosy sambatra tokoa manana ny teninao teto tonga nofo nonona teto aminay lehibe ianao mbola mitady ny mpanota hamonjy hiverina ao amin'ny lapan'ny voninahitrao ta io ny teny Jesosy kiasaka ny fony tsy rere avy hibebanay atombotra ny andro mila olona ianao mila zaza mambehivavy lehilahy ianao Jesosy hiverina aminao hatahotra anao tsy anao mpitoatoa amin'ny asanao ary indrindrandrindra hanompo anao aina ny fetra ta io Jesosy ny tsirairay avy izay indrindrandrindra ireo mbola mianao anatin'ny aizina tsy mahita ny falebiazanao tianao hovonjena ny olona rehetra Andriamanitra miasafana masina ampiasao ireo voaozitrao ireo efa nomenao fahefana andeha amin'izao tontolo izao hitady izay rehetra mbola miaina ny aizina saotra Jesosy petraka fenao ampelantananao ny fiainanay manontolo fa ny antom-pisinay dia ho voninahitry ny iray izay naniraka anao tety an-tany ny iray ihany koa izay mbola maniraka anay ankehitriny miasa Jesosy miasa mpamonjy fa lehibe tokoa ianao tsisy matohatra ny herinao omeo tsodrano ny mpanomponao tsirairay avy nangetaheta anao mitady anao tamity anio ity tatera ho aminy tompo le teny mpitiavanao manao hoe hitay atsika ny Jehova ka hiaro antsika ampamirapiratra ny tavany amintsika lalandavany Jehova ka amindra fo amintsika
hanandratra ny tavany amintsika lalandavany Jehovah ka hanome antsika fifaliana, fiadanana. Eno Tompo, lehibe aho, tsy misy tahaka azy. Ho anao kosa ry ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Andriamanitra mahatahotra, anao ny haja, anao ny dera, ho anao ny voninahitra ny hery sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra zany ankehitriny. Ary ho anao mandrakizay, ho anay ny fifaliana sy ny fitiavana anao ary ny fahatahorana anao. Aleluia. Amen.